mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya irote nyavyamina itwecabecakawampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany sasaminonitra ainy kesao e efa vona ve le sasaminono e angakaingana aloha azy maka toerana e maka toerana aingana ao efa nazy toerana taholy eny ary anderitsika efa perabe zay foana aloha manao bonjour ao ary angakaingana manisa telo isa roa telo manaona falita faona rafo mahitanao manaona enao manaona tompoko salama fele sasaminono kely ry laya ry aki sy ny zazakely petape efa salama o eny ary andeha ary aferitsika ny lesona fa efa mainge fa lohan'izay aloha andao akampana tanana aondrika ny loha akipy maso Jesosy eo sotranao zahay fa mbola afaka amerina lesona andray ta io zay mba zaza endry de mahay mihaino tsara de mahay mankatoa tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary andao ary averitsika amin'izay lesona fafiry mo lesona faharoa tsy anjery lohateny aloha lohateny ilay mpiandry tsara averina ilay mpiandry tsara tsy anjery avia iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very efa misy mahay tsara averin'Andriamanitra aloha le tsenjery avia iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Bravo! Efa mahay tsenjery ny ankizy kely ao ary andeha ary enotsika indray ny tantara efa misy mahay ny ondry ao anaty trano efa fotoana fifoazana zao efa vona ve ny ondry efa fotoana fanisana ondry koa zao aza misy mitsiketsika kalony fa isaina fa sao de misy tsampy ao ary isaina zao ny ondry kely fa aza misy metsiketsika isa roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo PDB efa reo daholo tasy aloha jerevana tsara fa mbola misy PDB nge mbola misy 5 enina amby roapolo fito amby roapolo mbola misy enina amby sivifolo fito amby sivifolo valo amby sivifolo sivy amby sivifolo zato ao daholo ny ondry kely mahafinaritra
oay efa atandro ny andro efa masandra andao fa mamay ny andro andao tsika andeha sotro rano fa satria rehefa mamay ny andro de mangetaeta te sotro rano koa bolikely zany andao ary de andeha sotro rano ny ondry kely mamy neny zany tena tsara ne zany rano zany sotro rano daholo ny ondry afa sotro rano afa-po tsara ao ary de andao ary aloha ka malomaloka kely andao aloha janjanona kely aka malomaloka de niakany ambodiazo le mpiandrondry fa nisy lalitra mandehandeha nodikodina mandehandeha eo amin'ny ondry bzz ay makeo amin'ny orinondry koa izy zany bzz ay osy bolikely misy bolikely zay manko mahafatifaty kely de makeo aminazy foana le lalitra ay makamo tsipatsipahany any tongony tsipatsipahany de samy manao daholo koa ny ondry rehetrarehetra de ozy izy le mpiandrondry ao ary trasa aloha aza metsiketsika fa asiana fanafody aza metsiketsika alohany de nasiana fanafody nasiana fanafody daholo ny ondry ao misy fanafody tsisy lalitra manelingelina tsony zao ao petraka tsara aloha ariva ny andro de nody tao an-trano ny saina n'ondry ny saina 9 fito amby 10 valo amby 10 sivy amby 10 way tsy bolikely nakaiza ary bolikely andra ao miandry anao eo nareo ao idina ny fefy de miandry eo nareo riondry rehetrarehetra fa za andeha tady amin'ny bolikely de nidina ny fefy de lasa izy bolikely atsaka ianao eo amoron-drano tsy ao ampadika ny azo tsy ao sao de ny anaty lavaka tsy any ay sary bolikely way zany fa maneno ay eo bolikely tao ambadika ny vato faly be le mpiandry hitany bolikely de nalainy de netinody de nampidiriny tao an-trano nampiarahany tamin'ny mamany tsara fanahy le mpiandriondry de tsara fanahy koa ane le ondry kofa raisiny tsara bolikely fa tsy bedesiny hoe sao zay ny lozanao tato de manjary nijanona rery tato tsara fanarakizy ny mpiandrondry tsy izy mpiandrondry rakizy fa Jesosy tadaviny Jesosy fontsika raha vao mandeha lavidavitra tsy avelan'i Jesosy very fa karohany satria tiany Jesosy tsika de ohatran'izany koa anetsika tsy avela ho very ny namana tsy avela tsy hita ny namana fa karakaraina de tatiavina de atoro an' Jesosy de entina ty ampiangonana mba hafantatra an' Jesosy atsangano hoe ny tanany ankizy te hiara-iasa amin'i Jesosy ihany koa anao mpiandry tsara atsanganona hoe bravo te ho mpiandry tsara ohatran'i Jesosy koa tsika de mila mahay mikarakara ny namana zay indray zany lesitsika tamin'ity volany ity de amin'ny manaraka indray zany mahita lesina hafa indray tsika fandeha ary sika hifanao velomy andao hifanao veloma de amin'ny herindray eny ary tia mifanao veloma tia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko de samindry tsara ny ampiangonana ary zay ary manao ana daholo indray zazabody hoe faly tafaraka aminareo amin'izao sabata izao iaraka iain'ny tantara zay orenesitsika indray sika andraisantsika lesona de akambanao aloha ny tanany ahondrika ny loha akipy maso andao sika iaraka ivavaka Andriamanitro misaotra anao indray zahay zazabody miaraka amin'reto namanay marobe reto fa afaka miaraka aminao amin'izao sabata fitsaharana izao
ny fanirinay dia mba ho sasa endry izay mihaino tsara ary makatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay azo goavana be ny lohatenin'ny lesintsika rakizy na ny tantara izay ho arahantsika. Hainareo moa izany goavana be izany? Lehibe izany, ilay azo lehibe. Izay ny lohatenin'ny lesintsika androany. Ny toko sy andininy dia ao amin'ny Petera 2:7-17. Petera 2:7-17. Dia izao le izy fa ataoko indray dia rehefa avy eo averintsika. Fa mitombo amin'ny fahasoavan'i Jesosy. Averinary isa 2:3. Miondrika kely aloha. Fa mitombo amin'ny fahasoavan'i Jesosy. Bravo! Andao ary rahantsika ny tantara mahazo toerana daholo. Maro tamin'ireo olona tonga iaino an'i Jesosy no mpamboly. Ka noho izany dia nampiasa tantara fohy izy hanampiana azy ireo azo momba ny fanjakan'Andriamanitra, ilay toerana mampanjaka azy. Dia hoy Jesosy, ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny voatsinapy. Fantatr'ireo olona miaino an'i Jesosy fa kely sy bitika izany voatsinapy izany. Anisan'ireo vokely indrindra izay mitombo izy. Kanefa rehefa misy mpamboly mamboly ny voa eo amin'ny taniny dia mitombo izy mandra-pahatonga azy ho azo lehibe. Ary avy eo dia tonga ny vorona anamboatra ny tranony eo amin'ny sampany. Inona moa no tiany Jesosy ho lazaina raha ny teny izany tahaka ny vokely ny fitiavan'Andriamanitra? Angamba rehefa mangataka amin'i Jesosy hitoetra ao amin'ny fonao ianao dia mamboly ny voany fitiavanao izy. Isaky ny mahare tantara ao amin'ny Baiboly sy isaky ny mangataka azy verina ao amin'ny fiainanao ianao dia mitombo lehibe sy mihamafy ilay zava-maniry. Tsy hoela dia ahita izany ny olona rehetra. Fantatra izy ireo fa manana ny fitiavan'Andriamanitra ianao ao am-ponao. Ny sasany aza dia teo eo akaikinao tahaka ireo vorona izay tonga manamboatra ny tranony eo amin'ny ravin'ny hazo. Izay angamba ny tiany Jesosy ho lazaina raha nilaza izy fa ny fitiavan'Andriamanitra dia tahaka ny voatsinapy. Angamba ihany koa tiany ho lazaina fa ny tantaran'ny fitiavany dia nanomboka tamin'ny olona vitsivitsy. Ireo olona izay mahafantatra azy amin'izy mba ho velona dia tahaka ireo voabitika. Fa rehefa nanambara ny momba an'i Jesosy tamin'ny olon-kafa kosa ireo dia mitombo ilay zanak'azo. Mbola mitombo lehibe hatrany ilay zanak'azo rehefa misy olona mizara tantara ao amin'ny Baiboly na tantara momba ny fitiavan'i Jesosy azy ireo. Lasa lehibe ilay zanak'azo rehefa mitantara ny amin'i Jesosy amin'ny olon-kafa ireo tia azy. Mihabetsaka hatrany ireo liana iaino an'i Jesosy. Tahaka ireo olona te hialoka eo ambanin'ny aloka mangatsiatsiaka an'ilay hazo sy ireo vorona izay te hanamboatra ny tranony eo amin'ireo sampany. Izany tokoa ve ny tiany Jesosy ho lazaina raha nanambara izy fa ny vokely dia tahaka ny fitiavan'Andriamanitra? Mety ho zavatra roa ny tiany lazaina. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tahaka ny vokely izay mitombo ao am-ponao isaky ny mianatra bebe kokoa no momba azy ianao ary mangataka azy isan'andro hitoetra eo amin'ny fiainanao. Isaky ny misy olona hafa mianatra ny momba azy dia mihalehibe hatrany ny fanjakan'Andriamanitra, manampy antsika hitombo tahaka azy ny fitiavan'Andriamanitra. Manao ana daholo ianareo rakizy, mirary sabata mahafinaritra ho antsika raha anaraka izao famtinana ny loha hevitra izao itsika dia andao ary arahana indray ny tantara. Efa nisy fotoana ve nanasana anao amin'ny lanonana anankiray? Faly ve ianao tamin'izany?
tsy andronao eriva izay nandehananao. Manomana fety lehibe Jesosy amin'izao fotoana izao rakizy, lanonana natao ho an'izay rehetra tia azy. Tianao ve ny ho tonga any? Efa nasainao avokoa ve ny vahinintsika rehetra? Hoy ange ny tompo-panasany eny tompoko, hoy ilay mpanompo. Misaotra ry Sakaiza, azoko hitokina mandrakariva ianao amin'ny fanaovana asa tsara ho ahy. Rehefa vonona ny fiaraha-misakafo dia mbola nisy asa hafa indray tsy maintsy ataon'ilay mpanompo. Nahalala fomba tsara ilay mpanompo rakizy rehefa nahampahatsiahy ny fanasana tamin'ilay lehilahy. Nisento ilay lehilahy sady niteny hoe indrisy raha mba afaka mantsy aho. Vao nividy tanimboly aho ka mila mijerijery izany. Nanifikifika ny lohany ilay mpanompo dia lasa indray nijery ny adresy manaraka tao anatin'ny lista. Va teo amin'ny varavarana nefa ilay tompotrano dia niteny hoe vao avy nividy sioganombo 10 mihitsy aho izao. Nandondona faniteliny teo amin'ny varavarana iray hafa indray ilay mpanompo. Izao vao avy napakabatoko. Hoy izy, tsy afaka aho miala tsiny indrindra. Dia notetezin'ilay mpanompo avokoa ngerakizy ny trano rehetra ka farany teny verina tany amin'ny tompony. Nolazainy tany ny valiten'ireo olona rehetra nasaina. Hita sotra teny amin'ny endrik'ilay tompony, aleo ny alahelo. Tsy maninone, hoy izy, aleo ny hafa no asaintsika. Mandeha any amin'ny lalambe sy any amin'ny lalankely rehetra amin'ny tanàna. Ka ento avokoa izay rehetra maniry no avy. Torovana ilay mpanompo rehefa niverina avy nanasa izay rehetra hitany tao an-tanàna. Tsy ela dia tonga ireo vahiny nasaina hiara-mihinana amin'ny fanasana. Naharabaina izy ireo, mbola nisy toerana tsy feno ihany anefa. Tompoko, mbola misy toerana ihany ato amintsika, hoy ilay mpanompo. Mandeha naingana ry Sakaiza, makeny amin'ny lalana eny ambanivohitra. Misy lanonana mahafinaritra omanin'i Jesosy amin'izao fotoana izao rakizy, ka omeny fanasana amin'izany koa ianao. Maro tamin'ireo olona tao amin'ny tantara no nanana fialan-tsiny tsy ahatongavany amin'ny fanasana. Aleon'izy ireo manao zavatra hafa toy izay hiara-paly amin'ny Sakaizany, tsy azo heverina ho tena Sakaiza velively izy ireo. No lavo ny fanasana ary tsy natrehany ilay nanonana lehibe satria misy zavatra hafa mahasondriana loatra azy ireo. Ao amin'ny fanoharana io, ny fanasana ho an'ilay lanonana dia ny fanasan'i Jesosy antsika hiara-monina amin'ny mandrakizay. Manana safidy isika, azontsika ekena ny fanasana na koa lavintsika, ka ny zavatra hafa indray no avelantsika hanatoerana lehibe kokoa eo amin'ny fiainantsika. Ahoana ny aminao? Hanao hoe eny amin'izany fanasana efa natolo Jesosy anao izany ve ianao izao ankehitriny izao? Tsy maniry ny hiaraka aminy any an-danitra ve ianao? Sa ianao tsy ho any amin'ilay lanonana lehibe fanomanino antsika any? Tsarovy anefa, manasa antsika hiaraka aminy ho any an-danitra Jesosy. Manao ana daholo indray ary sika tanora zandriny, hiaraka merina indray tsika. Lesona fahafiry ary, izay indrindra lesona fahasivy, izay ny anarantsika nandritry ny herinandro, diloilo tsy mety rehetra. Ndao indray tsika merina an-tsianjery Filipianina toko fahafiry, toko fahaefatra, 2:20. Ndao ary, fa Andriamanitro atanteraka izay tokony ho anareo araka ny heriny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay ny tsenjerintsika. Inandray ary ny hitantsika nandritry ny herinandro, ny toy ny tantaran'i Elisa. Efa lasa Elisa indray zany zao no resahantsika. Tonga tao amin'ny Elisa ny vehivavy mpitondra tena anankiray. Zany hoe efa maty zany ny vadiny. Nitaraina taminy izy fa nanam-pahasahiranana. Tsy maintsy amidy ny zanany alain'ny olona ho andevo ho takalo ny trosa izay nalainy ny vadiny. Tsy nananandohavana intsony izy, tsy nisy ninina intsony tao atokantranony afa-tsy diloilo iray tavoara monja. Dia ny rahany Elisa izy mba handeha hindrana vilany tavoara
isan-karazany any amin'ny mpifanolobodirindrina aminy ary nasainy nataony betsaka izany. Dia nataony tokoa izany ary nasainy nahidiny tao anatin'ireo ny diloilo tao anatin'ilay tavoara kely. Rehefa avy ny niditrano izy telo mianaka dia tao no nanatanteraka n'izay asa izay. Feno avokoa ny vilany sy ny tavoara rehetra izay nindramina mandra-patapitra n'izy ireo. Tapitra izany ny zavatra asiana azy dia tapitra ihany koa ilay diloilo. Nasainy Elisa namidiny izany ary nanefana ny trosa ary ny ambony dia iveloman'izy telo mianaka. Mahafinaritra ny tantara izay narahantsika satria hitantsika fa mihoatra lavitra noho izay namahana ny olany'ity vehivavy ity no nomen'Andriamanitra azy, satria sady afaka nandohany trosany izy kanefa mbola nanana ambiny ihany koa mba hivelomany. Mampiseho izany fa afaka manome mihoatra noho izay ilayntsika Andriamanitra. Tsy vitany hoe afaka mamaha ny olantsika izy fa iriny ihany koa ny hanome mihoatra. Fa teto dia rehefa nifetra n'ilay fanomezana dia rehefa tapitra ny fasiana ilay izy. Dia tahaka izany ihany koa te hanome antsika mihoatra, tsy mety tapitra Andriamanitra fa ny andraisantsika azy no misy fetra. Dia manjary mijanona treo ilay izy. Araka ny afatra nampitaina tamintsika nandritry ny herinandro dia hoe tsy mety ritra ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Tsy mety ritra izany, tiany foana ny manome antsika fa isika no ilainy hangataka aminy, matoky azy ary indrindra ihany koa anokatra ny fotsika, hamela toerana lehibe mba hahafahantsika mandray izany fanomezam-pahasoavana izany. Raha ekentsika ny handray izany dia azon'Andriamanitra omena antsika. Lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro izany ry tanora namako dia nanampy antsika ahafantatra fa azon'Andriamanitra atao ny manome ny zavatra rehetra izay ilayntsika. Araka ny sitrapony io ary nanampy antsika ahatsapa ihany koa fa tokony hankasitraka isika noho ny amin'izany fanomezan'Andriamanitra tsy mety lany izany. Raiso ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Tena sitrapon'Andriamanitra ny manome anao kanefa aoka ianao tsy eritreritra fa hoe izay tiako angatahana na dia amin'ny fitiavan-tena ary dia omen'Andriamanitra anao. Fa fantatr'Andriamanitra ny maso indrindra ary tia hanampy sy hamaha ny olantsika izy. Izay indray izany ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro dia mazotoa mandray fanapahakevitra tsara mandrakariva eo amin'ny zavatra atao sy angatahana amin'Andriamanitra. Miaraba ny tanora mantanto rehetra ireo 13 taona sy 14 taona rehetra indray. Miaraba ny zoky ihany zandry ny ray aman-dreny rehetra ihany koa. Amerina ny lesona fahasivy izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny isika izay miresaka ny aminy hoe ny kristianina sy ny vola. Ny kristianina sy ny vola. Ny tsenjery andiny izay novidiny mba ataontsika fitadidy dia izay voasoratra amin'ny Korintiana 2:7 ny andiny 7 andeha rahantsika mamerina izany. Aoka ny olona rehetra samy anao araka izay niny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra zavatra maro isika, nomeny talenta, nomeny fotoana, nomeny ireo zavatra vokatry ny tany, nomeny zavatra maro be isika mba ho tantanantsika amin'ny zanak'Andriamanitra antsika. Dia izao ahoana ny fomba ampiasantsika ireny zavatra izay nomeny antsika ireny? Moa lanilanitsika foana izy ireny sa tsy nzaraintsika araka ny tokony ho izy? Ny talenta izay nomeny anao, inona no nampiasanao an'izany talenta izany? Moa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ampiasainao ny talenta izay nomen'Andriamanitra anao. Ny fotoananao moa tsy nzarainao araka ny tokony ho izy ve sa lanilaninao amin'ny zavatra izay tsy mahasoa akory? Fa mianara mampiasa ny fotoana izay nomen'Andriamanitra anao araka ny tokony ho izy dia androso ianao amin'ny zavatra rehetra.
fa ny tena nibahana ny fianarantsika dia ny fitantanana ny vola. Mety hitenana hoe za mbola kely za raha mbola tsy manam-bola akory kanefany mety efa nahazo gote ianao na nisy efa nanome vola kely ianao na nisy zavatra nataonao ihany koa dia efa manandray vola kely ianao dia izao rehefa mahazo vola ianao dia izao no tokony ataonao. Malakitoko 7:10 anolotra ny ampahafolo ny vola izay nomenanao ho an'Andriamanitra. Nandidy antsika Andriamanitra fa ny ampafolony izay vokatra azontsika dia averisika amin'Andriamanitra satria Andriamanitra no nanome ny zavatra rehetra ao antsika dia rariny raha omentsika azy indray ny ampafolony ray ao anatin'ny folo ny amin'ny zavatra izay nomeny antsika. Dia rehefa afaka izay rehefa nomena ao an'Andriamanitra ny ampafolony dia dinio indray hoe ahoana ny tokony hanaovanao ny ambony fa tsy hoe vao mahazo gote dia ranina daholo ny vola rehetra izay azo fa fataro indray ahoana ny ambony manolora manikana fanatitra anohananao ny asan'Andriamanitra mba hahafahandreo ponina ny lavitra any mba handrehany koa izany fitiavan'Andriamanitra izany. Dia rehefa izay dia dinio ampamalinana tsara hoe inona indray ny tokony hanaovanao ny ambony. Moa hoe ho lanolaninao izy rehetra sa misy vola atokanao mba hitombonao hividiananao zavatra mahasoa sy ny toy izany. Fa izao tsy antsika no manao an'izany. Mila ny fanamasintsika isan'andro mba hampianatra antsika mba hahafahantsika mitantana ny fananana izay nomen'Andriamanitra antsika. Angatao ny fanahymasina rehefa maraina hanampy anao hitantana ny fotoana izay nomen'Andriamanitra anao. Angatao ny fanahymasina mba hanampy anao hitantana ny talenta nomen'Andriamanitra anao. Angatao ny fanahymasina hanampy anao hitantana ny vola izay ho voarainao mandritran'iny andro iny sy amin'ny fiainanao avy. Tadio fa izay matoky amin'ny kely no tendrena hanapaka ny be. Amin'izao taonanareo izao dia mila mianatra ianao mahatoky ny amin'izay nomen'Andriamanitra anao dia izy ilay mahita ny fahatokinao no hanome anao zavatra betsaka kokoa mba ho tantananao amin'ny ho avy. Dia ahita fahombiazana ianao rehefa miantehitra amin'Andriamanitra ny amin'ny fitantananao izay rehetra nomen'Andriamanitra anao. Ny tompony ahita ny tanora mantoanto rehetra dia ho mpitantam-pananana mahatoky ny tanora mantoanto rehetra ahitantana ny talenta, ny fotoana, ny fahaizana, ny vola izay omen'Andriamanitra ny tanora mantoanto. Dia mirary soa re ao manaraka indray. Salama re, tratra sabaty miarabe, shalom. Tsy hitako hoe inavy ny tsodrano iarabanantsika amin'izao fiaonana ny amin'ny famerenana ny ten'Andriamanitra izao fa dia hovitintsika amin'ny teny fohy hoe ho ampitomboanao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Manintsy ny tsy mety. Izay indray no lesona sotontsika amin'ity famerenana ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Manintsy ny tsy mety. Rehefa misy tsy mety tany dia ahoana? Aintsy. Antsika zatovy matetika sarotra amintsika mihitsy hoe manintsy ny tsy mety io fa rehefa mba haintsy kely tsika dia misy miakatra mihitsy ny sasany. Misy sorena, misy tezitra, misy malahelo. Zaranao raha misy manintsiko. Manintsy ny tsy mety. Rehefa haintsy angenao ka tsy mety, misy fiatraikany amin'ny hoavinao foana iny bilabily iny mba hampazava tsara ny resaka. Fa dia vao manomboka ilay hoe mibilabila na tsy mahintsy sa haintsy dia amin'izay mahintsy manomboka amboalohany haintsy hatramin'ny farany dia tafajoro isika. Mety izy ianao anaiky haintsy. Ary ny tsy fahombiazantsika hatramin'izay dia tsika tsy manaiky haintsy. Vao tenenina kely dia tsy manaiky fa manaiky. Izao no lazainy ao amin'ny 9 Deutéronomie 10:1-20. Fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no andidiko anao hoe sokafo tsara amin'ny rahalahinao ny tananao dia amin'ny malahelo sy mantra eo amin'ny taninao. Izay zany le izy. Izay le haintsy amintsika. Ny tany tsy ilaozan'olo malahelo ary marina zany. Fa nandritra ny tantaran'ny olombelona dia misy mandrakariva ny olona malahelo.
de mety hiteny zao anao hoe za mihitsy za malahelo zany fa zao aloatsy ianao le malahelo na de tsy maintsy isy azy zany fa ianao kosa le manaika intsy de aona ny toyny reny malahelo reny kay raha lahnao ny malahelo mahantra eo amin'ny taninao de raha lahnao namanao avanao izy reny aintsy zany fa haika ireny ny namana reny ny avana reny ny rahavavy ny rahalahy ny anabavy ny anaday ihany keo tadio zany fa rehefa mahita malahelo sy mahantra ianao de aintsy fa reny mihitsy ny tena rahalahnao fa ny olantsika de zao eny foana reny olona mampalahelo reny ary me mitombo izy reny am'izao fotoana zao reny vao mainka ararotin'ny tanora sasany ararotina tsinitsiniavina ampijaliana anaovana fetsifetsy ambakaina satria mampalahelo tsy zany andao aintsy fa tsy zany sika fa raha misy ny malahelo mahantra de reny mihitsy no avanao reny fa tsy hoe elaelanao ndraindratsika rehefa mahita olona mampalahelo de mikisakisaka na miara-mipetraka aminy aza de menatra tsika fa tadio fa reny no rahalahnao reny no avanao reny ny rahavavinao de aintsitsika zany zay ty marainty fa tsy ilao zany reny olona malahelo reny ny tanàna de reny ny namanao manaiky an'izany ve ianao maneke fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ary tokony ataonao zany ary ny olona le lasy vehivavy mamonjy ny malahelo nama ny malahelo de azo antoka fa ho tonga ny an-danitra izy toy izay raha fitianandray ry loha hevritsika tamin'n'io fifaliana la franco ho amin'ny herindray zay sia de tonga indray eo amin'ny famerenantsika ny lesona hoan'ny lehibe isika amin'ity fotoana ty miarabanao atota mandrakariva ny firarintsoa ary ny fiadanany tompo mba ho amintsika hatrany hatrany milohan'ny andiniantsika indray ny lesona fa sivy fa mitinana moa ny maramarina koko dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko Andriamanitra rainay any an-danitra misotranao zahay no ny fitiavanao anay ka tafahoana somatsara indray amin'ny alalan'izao fiarahana mianatra ny lesona sekoly sabata izao zahay ny fanena masinany no hitarika ny zavatra rehetra ka tonga ny teninao tafatoetra hitondra fitahina sy fifaliana ho an'izay miaino azy minaraka Kristina angatana ny vavaka amen ny lesona fahasivy no irahantsika mamerina mitondra ny lohateny hoe ilay loha rano ny fiainana ny andinina atao tadina moa dia izay voasoratra filazantsara Jaona toko 510 ka ny andininy vahenina manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako ry mpiara-mianatra namana isany miara-resy lahatra isika fa maro amin'izao fotoana izao no miezaka mitady ilay loha rano ny fiainana mandrakizay mandany fotoana misy aza mamony ainy mihitsy itadiavana zany fiainana mandrakizay zany tiako anefa nilaza aminao fa tsy hitanao naiza izany tsy hita fa ho hitanao kosa izany ao amin'i Jesosy ao amin'i Jesosy ihany no ahitantsika ilay fiainana mandrakizay dia Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofoka nonina tamintsika ao aminy no misy ny fiainana ho an'izay maniry te hahazo an'izany ny dindinikatsika dia ho zaraintsika roa am'tinantsika azy dia ny voalohany dia ilay hoe ilay loha rano ny fiainana na hoe izy no nisia mpiainana ary ny fizarana faharoa dia hoe fiainana ao amintsika ny voalohany no resantsika dia ilay hoe izy no nisia mpiainana izy no loha rano ny fiainana niaraka nandinika isika amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany filazantsarany Jaona toko voalohany ka ny andininy
fahatelo dia zao no voalazan'ilay teny manao hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy andiny faefatra izy no nisy ampiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona ao amin'i Jesosy no fiainako sy ny fiainanao ao amin'i Jesosy no fahazavana ho aho sy fahazavana ho anao hoy ny voalazany Jaona toko fahatelo andiny faefatra ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo manao hoe ary tahaka nanandratana ny Mosesy nanandratana Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy Kristy no loha rano ny fiainana ka rariny loatra raha mba tsara ho fantatsika inona ary no natongavany teto amin'ity zao tontolo izao ity inona no natongava le fiainana teto amin'izao tontolo izao amin'ny filazantsara Jaona toko faefatra ambin'ny folo ka ny andiny fahavalo sy fahasivy dia manambara ny ten'Andriamanitra fa ny antony natongavany Jesosy dia satria hanambara ny rainy izy ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahafolo dia zao no fanambarany ten'Andriamanitra ny filazantsara Jaona toko fahafolo ka ny andininy fahafolo hoy izy hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe Jesosy manolotra fiainana ho anao ho antsika tsara avy zany natongavany nanolotra fiainana ho antsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko fahatelo amby dimapolo Isaia toko fahatelo amby dimapolo dia ao koa ahitantsika ny antony natongavany Jesosy teto amin'ity zao tontolo izao ity ka ny andininy fahadimy dia hoy izy hoe nefa izy dia voalefona noho ny fahadosoantsika no torotororonina noho ny elontsika ny fampijaliana anazy aontsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitrana antsika ny antony natongavany Jesosy aka ny toerako izy no nisolo ny fahotako teo amin'ny azy fijaliana ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko faefatra ka andininy faharoa ambin'ny folo dia tiako milaza aminareo fa hanolotra famonjena no natongavany Jesosy ho antsika ary ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahasivy toko voalohany ka ny andininy fahasivy amby roapolo dia zao no lazaina hoe tonga Jesosy anaisotra ny fahotahana izao tontolo izao mahafinaritra no mandeha an'izany ry namana isany tonga Jesosy anaisotra ny fahotako anaisotra ny fahotanao ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko voalohany ka ny andininy valo ambin'ny folo dia tonga Jesosy mba haneho antsika ny rainy dia zay no natonga Jesosy hoe izay mahita dia mahita ny ray zay ny fizarana voalohany ao anatin'ny fizarana voalohany ihany koa dia Jesosy dia vonona ny hanolotra fiainana mandrakizay ho antsika vonona Jesosy hanolotra fiainana mandrakizay ary zay no natonga ny Petera ilaza hoe akany amin'iza moa zay Jesosy eo no tamin'ny fotoana nanova Jesosy fagagana nampinana olona 5,000 mahery dia notarian Jesosy ny olona hitodika ny aminy rehefa ninana ny mofo ka nilazany Jesosy hoe zany lay mofo hoe ary lay mofo zay fiainana mandrakizay ho an'ny tsirairay avy manolotra fiainana ho antsika Jesosy Kristy amin'ny fomba hoana nefa no nanolora Jesosy izany fiainana mandrakizay zany ho antsika ao amin'ny Jaona toko fahadimy ka ny andininy fahaefatra amby roapolo da ao no ahitantsika ny voalohany hoe ahoana ny fomba anomezan'Andriamanitra anomezan'i Kristy antsika ilay fiainana mandrakizay amin'ny Jaona toko fahadimy ka ny andininy fahaefatra amby roapolo dia zao no vaky ny teny amin'ny anarana Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naneraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy ny fomba nanomezan'Andriamanitra antsika ny fiainana mandrakizay dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Jaona toko fahaenina ka ny andininy fafito amby efapolo dia zao indray ny fanambarana hoy izy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy no manana fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoana no ahafahan'Andriamanitra manome antsika
ilay fiainana mandrakizay ny finoana irery no fahatsika mandray ilay fiainana mandrakizay zany hoe ny finoana zany no fanomezana lehibe zay omen'andriamanitra ao antsika mba afahantsika mahazo ny fiainana mandrakizay kanefa tsy maintsy misafidy ilefitra mba ny sitapony isika tsiraray avy ary ibebaka angataka famelan-keloko aminy ny tsy ambarately ny fiainana mandrakizay zany de ny finoana irery any ry namana isany ny fizarana faharoa odiniatsika ny am'izay lesantsika teo de le hoe fiainana ao amitsika men'andriamanitra atsika ilay fiainana mandrakizay ao amin'ny fiainana mandrakizay nefa de tiako nilaza amitsika fa misy ny anjaran'ny olombelona ary misy ny anjaran'andriamanitra ahoana ary no fomba hatongavan'ny olona anankiray ho kristianina hatonga ny olona anankiray ho eo am' jesosy rehefa nomen'andriamanitra azy lay tsy ambaratelo ny fiainana mandrakizay de ny finoana de ahoana ny hatongavako indray azy ho eo am' jesosy ahoana ny hatongavatsika ho kristianina zao no voalaza ao amin'ny filazantsarany jaona toko voalohany filazantsarany jaona toko voalohany ka ny andininy faharoambin'ny folo sy ny manaraka filazantsarany jaona toko voalohany ka ny andininy faharoambin'ny folo fa ozy hoe fa izay rehetra mandray azy de ny miny hery ho tonga zanak'andriamanitra de izay mino ny anarany de ireo zay tsy manateraky ny raha na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka andriamanitra ny fomba ndraisana ny fiainana ny fomba hatongavan'ny olona anankiray ho kristianina zany de zao mandray an'andriamanitra izy aloha mandray an kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana de mino lay zanak'andriamanitra mino ny anarany ary omena hery na lay fanay masina ary manaiky ateraka indray zany no ny fomba voalohany ka misy anjaran'ny olombelona ny anjaran'ny olombelona zany mba hatonga ny olona anankiray ho am' jesosy de zao mandray an kristy ho tompo sy mpamonjy ary mino ary ny anjaran'andriamanitra kosa de manome antsika le hery ny fanay masina hitombotsika mitaona antsika ho amin'ny fivebahana ary mitarika antsika indray eo amin'ny fahateraham-baovao zay no voalohany ny faharoa zavatra misy anefa de zao misy mandray ary misy tsy mety andray ilay fiainana mandrakizay mampalahelo ane zany toejavatra zany raha vao manokatra ny boky ny filazantsarany jaona isika vo epaindohan'ny fanambarantsona de misy toejavatra mampalahelo izay hita sahady eo amin'ny andininy io eo amin'ny andininy fadimy jaona toko voalohany de hoy izy hoe ary ny mazava de mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy eo amin'ny andininy fahafolo ty ao am'izao tontolo zao izy ary izy no nanaovan'izao tontolo zao nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy eo amin'ny andininy faraky ambin'ny folo tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy ry namana isany mampalahely fa na de fantatra aza fa jesosy no fiainana na de jesosy no fiainana de misy mbola misalasala manda tsy mety andray an' jesosy ohatra tam'izany tadidinareo ve rehefa naniraka mosesy reto vahoaka hebreo andeha hisafony tany kanana le tany nampanantenan'andriamanitra azy de nasain'andriamanitra nandefa iraka andeha hisafony tany ka mosesy no naniraka azy ireo de tonga atao kadesy reto olona reto midikany hoe kadesy de hoe midika hoe masina izany reny mpisafitany 12 nandeha ary rehefa niverina izy ireo de ny folo tamin'izy ireo nilaza fa tsy manan-kery amabona itany io andriamanitra satria ina ny antony tatitra miiba no nentiny ny akamarony reto olona reto ozy hoe ny olona amin'ny tanàna io de vavety be ny tanàna de mimanda manana fitaovam-piadiana mahery vaika ny olona ao tsara ofana fa isika kosa reraky ny fanandevozana tany Egipta kazara raha manana nitrakefany amin'ny aratafika de niteny reo nanao hoe tsia aleontsika tsy miakatra any nanorina ny safidiny tamin'ny fomba fijeriny olombelona reto mpisafitany folo fa ireo mpisafitany roa kosa Josua sy Kaleba de nandinika ny fitiavan'Andriamanitra sy fitantanan'Andriamanitra ka nahita
fa ao amin'andriamanitra dia misy hery ahafahana mandresy ary dia nitenin'ny olona manao hoe azosika atao ny miakatra amin'ny tany io ka dia nampiorona ny finoany tamin'ny lalany hery ny ten'andriamanitra ry namana isa andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy no fiainana ao amintsika metraka fanontaniana manao hoe andavy ianao sa hanaiky ilay fiainana ao amin'i Jesosy ny amarana antsika izao tendinga izao dia ny vokadratsy sy ny vokatry ny fandavana an'ilay fiainana zao no voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 7 ka ny 9:20 Jaona toko 7 ka ny 9:20 hoy izy hoe izay mino azy dia tsy ho elohiny fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy mino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy ao amin'ny 20 ary izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa nyrao hita miariary ny asany ry mpiara-mianatra namana isany izay manda ilay fiainana dia voalaza teo fa hiara ny fahatezeran'Andriamanitra voaheloka raha teo Jesosy no fahazavana Jesosy no fahazavana ao antsika Jesosy no fiainana ao antsika nahoana no mbola misy fandavana iriko ianao mba tsy handala ilay fiainana fa mba handray an'ilay fiainana fa inona moa ny tombontsoa amin'ny fandraisantsika ilay fiainana dao no vakitsika ao amin'ny bokon'ny Salamo 150 Salamo 150 Salamo 150 ka ny 1 voalohany sy ny 1 teo zao no vaky ny teny ny mitoetra amin'ny fikerena amin'ny avo indrindra dia ny mono amin'ny ambany aliko nitsitoa izao ilaza amin'ny Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovanao azy ary Andriamanitra izay itokiko fa izy ho anafaka mifandriky ny mpiaza sy ny aretin'ny mandoza ny volony ela no anaronany anao ary ambany elany no ialofanao ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinana ry mpiara-mianatra mahalala isany aoka mba tsy anisan'izay mandala ilay fiainana ianao marina fa tsy mitsaha mitombo mampalahelo ny fifangaron'ny aiza sy ny mazava ankehitriny mimanjavozavo ny fahamarinana kanefa na dia zany azy no ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa dia ianao kosa mbola manaiky ilay fahamarinana inona ary tsy ambaratelo mba ahafahantsika miazona ny fahazavana ilay fiainana dia ny tsy ambaratelo dia Jesosy nanolotra an'izany rehefa nalainy fanahy tany anefitra Jesosy dia izao no nataon'i Jesosy raha miteny ny fakapanamana hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno ho tonga mofo reto vato reto azon'i Jesosy natao nanao an'izany satria ao anatin'ny anoanana izy fa tsy nanao an'izany Jesosy satria fantany fa mitondra azy amin'ny haizina amin'ny fahaverezana ho amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ny fanekenana izany fa nisafidy kosa Jesosy fa hiazona ilay fiainana ao amin'Andriamanitra ary nanome ohatra ho antsika dia nivaliany Jesosy tamin'ny ten'Andriamanitra Satana ka nanao ny hoe fa voasoratra hoe tsy ny mofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra ry mpiara-mianatra namana isany ny tsy ambaratelo zany hiazona antsika ilay fiainana dia ny fiazona antsika ny ten'Andriamanitra ka asaitsika manao hoe voasoratra hoe hita ianao ny Andriamanitra ary hita ny fanapa-kevitra sy ny safidinao ho raisinao any Andriamanitra koa eto am-pamaranana dia andeha ho toanantsika indray ity sekoly ity izay sekoly manomana antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay ka ho toanantsika amin'ny alalan'ny fanatitra ny fahalalantanana avy aminao izao lesona izao
ivavaka resika ankehitriny andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitra misotranao izahay sy ny mpiara-mianatra aminay afaka nianatra ilay loharan'ny fiainana dia jesosy izany nomenao anay teo ny tsy ambaratelo ny fiainana mandrakizay nomenao anay teo ny tsy ambaratelo ny afahanay manatona anao ary nomenao anay teo ny tsy ambaratelo mba afahanay mitoetra ao anatin'ny fiainana andriamanitro dia irizo ty amponay izy ireny ka raha ny andro izay molomenao afilomanay dia hitokinay ianao ilay fiainana mandrakizay ho anay amin'ny naranao no angatana izany vavaka izany amen mianatra eo tongotrao